kilasy tomboko vavy am-pifaliana no androsoany indray ao tokantrano amin'ity alina ity fa ny tafahoana aminao amin'ny alalan'ny fandarana sahila zao izay iarahanao mazava loatra eto amin'ny fahitalavitry ny MBS, amin'ny onjam-peo ny MBS ary amin'ny tambazotra ihany koa. Toy ny mahazatra dia rako manolotra amin'ny mpanolosain'ny tanàna Clémence Ararinirina ny fandaharana. Faly miarabany Clémence indray. Miarabanao ihany koa namana Lilira Farala dia arabaina toraka izany koa ianareo izay manaraka sy tapaka ny fandarana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao arahanareo amin'ny tambazotra tserasera ihany koa nareo any ivelany rehetra any arahanareo amin'ny onjam-peo ihany koa anahoana ny endrikendriky ny fandarantsika indray amin'ity alina ity Lili. Ya, toy ny mahazatra ndray vahiny sika fa vahiny heverina fa tena hanome lanja ary hampanakarena ny ady hevitra rehetrarehetra eto no nasainay vahiny izay sady mpanao gazety no mpandinika raharam-pirenena ihany koa ary dia mbola influenceur ihany koa amin'ireny tambazotra ireny tsy izy akory izany efa azoazonareo an-tsaina ihany angamba hoe i Fernand Sello no vahintsika rehefa avy eo fa melohan'izay Clémence Ararinirina alohany andraisantsika azy toy ny mahazatra anaraka fanadihadiana sika dia anaraka izay fanadihadiana izay tsika resahana mahakasika ny olana amin'ny resaka sefokotany teny amboribory tany faharoa izay efa natsidika ihany moa tamin'ny fandarantsika teo aloha dia aorian'izay tsika dia hampandroso avy hatrany ny vahiny amin'ity alina ity. Tamin'ny valora maraina ny voatondry fanaovana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sefokotany teo aloha sy ny vaovao izay vao napetraka. Nandritra izay fotoana izay dia niandry teo amin'ny birao ny fokotany ireo mponina tsy mankasitraka ity fanovana ity izay vao marina fa lasa kitranatrano ny nanaovana azy. Tokony tamin'ny 12 atoandro teo dia nisy ny fandalovan'ireo birao vaovao teny toerana ka nandrahona ireo mponina mihitsy. Tsy olona rehetra miteny azy zany dia mandeha menasy teo aringa te higadrang zay zany aloha dia fanalambaraka nataon'ilay sekretera vaovao zany nanao menasy tamin'ny olona manodidina eto zany. Tsy nahalala ny tena antony nirosona tamin'izao fanalana izao ny sefokotany teo aloha ary nilaza ny tenany fa tsy hiroso amin'ny fifamindram-pahefana. Tsy fantatro mihitsy aloha dia tsy mahalala mihitsy fa rehefa nendrena koa tsy fantatro inona ny antony na inona fa tonga dia nilatsaka vany fotsiny zany ny abrogation sy ny nomination vaovao dia izako hoe izany efa tsy midongo toerana mihitsy fa le fokon'olona tsy mety amin'ilay olona fianakaviana ireny atao hoe apetraka isorana eo zany na sorina dodolo zay sy adjoint dia vahoaka ny lantongotomanga zany na zay ny tena zay ny filazan'ireo vahoaka ireo zany dia za manaiky fotsiny ako eo avy eo manko zao zareo hoe anao passation dia vahoaka miteny hoe tsy manao passation fa zako nge tsy fokotany rehetra zany le fito vahoaka kasika izay dodolo dia tsisy nanao fa za koa maiko azy ny lakile ina moa passation ataoko tsy maiko azy ny lakile dia izay ao fitaovana rehetra. Ny aika ary nanamafy amin'ny fisian'ity kitrano ohatrany ity ny lefitry ny sefokotany vaovao. Notsondriny ihany koa fa tsy ekena ny zava-misy ka rarany raha manohitra ireo mponina. Misy dikabiny distrika, misy dikabiny député. Ao daholo izy ao ka, ao izy ao. Fa ny tena marina aloha, marina hoe misy zavatra tsy mety. Fa le zavatra tsy mety tsy avanko, zanako ao. Dia ny zanako ao ny baiko anao. Za 60 ans, ny zanako mety 25 ans. Za efa 7 taona dia ny zanako hoe ny commandé. Ataoko ngambany hoe na ny expérience ary tsy mitovy. Dia izay le izy. Napetsana le izy fa tsy zany nametsaka azy. Nisy ny fanontaniana nataon'ireo mponina mikasika ny olona nanindry ny birao vaovao taoriana nokafany talen'ny kabinetra ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga sy ny mpitandro ny filaminana ny birao Bokotany niodikodina ary tsy namaly araka ny tokony izy ity farany. Hita tena toerana ihany koa ny avy ao anivon'ny distrika saingy tsy nety tondra fanazavana mikasika izao raharaha izao. Araka ny fanazavana hatrany dia mahatratram-bolana maro ao aorian'ny fanadihadiana ataon'ny distrika sy ny préfet de police vao afaka tendrena ny olona iray ho sefokotany. Nitoetra amin'ny hariva teo araka izany ny fivoriana teo amin'ireo iraka avy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo chef secteur eny an-toerana andinihana ny raharaha. Ya, tonga dia iny fanadihadiana ino isan-tarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity miarabanao Fernand Sello tonga sy indray tonga tasailaso. Faly miaraba ny namana Clémence Ararinirina, miaraba ihany koa ny namana Lilira Farala, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny MBS manerana ny Madagasikara sy any ivelany ho amin'izao hariva izao.
Fanoloana sefokotany moa zany no resantsika de fantatra aloha zany ho an'ny tranga teny amin'ny boriboritany faharoa iny se aloha fa solombavam-bahoaka no tao ambadika izay hoe fanoloana ny sefokotany zay zany tokoa ve ny voalazan'ny rijateny. Avy hatrany ngambany ny tamin'ny transition zay ngamba no akaiky indrindra ho resantsika tamin'ny teteza mita ny filohan'ny HAT tamin'izany fotoana zany de namoaka ny décret numéro 2009-890 zay milaza fa ny sefokotany sy ny lefitra dia azon'ny préfecture atao no mampitsahatra azy fa sy manendry ao aorianany fifidianana. Zany hoe misy fifidianana mandeha eo zany zay vao misy an'izay fanendren'izay. Fa ny zava-misy am'izao zany taizany nahitana solombavam-bahoaka lasa mametraka sefokotany. Nandeha ny raharaha nanala mahitsy tao amin'ny boriboritany fahadimy zao indray zany zao ao amin'ny boriboritany faharoa ary ny tany Antsiranana zany hoe inona le tiana hatongavana mialohan'ny fifidianana. Tena hoe tiatsika marina ve nisy le korotana eto Tanindrazana mahatonga an'izao zavatra misy zao. Lazaina manko fa hoe matahotra fifidianana ny opposition fa nio-kevitro zay fa raha zao zava-misy zao de miteny eto hoe manantanina ny korotany Madagasikara raha io zavatra mitranga eo. Nisy hoe ny efa nalain'ny fitondrana nanaovana saritsary-pifidianana nametrahana an'ireo olona ao amin'ny Suenia izany tsy mahalala fa de olon'ny filoha reo olona ao amin'ny Suenia ireo ny ACC tsy ankilany zao indray zany hatrany amin'ny sefokotany de mitranga zao olona zao ka le izy zany ampifantanina ny apetratsika hoentina makaisy ty fireneny ty misy mahita tombontsoa ve sa ve hoe aseho mihitsy heritaona mialoha n'ilay fifidianana mba hiafahana miditra amin'ny fiaraha-mitantana. Ho manokana za de miteny hoe tsy mety ny misy ny fiaraha-mitantana fa ny olona zay mety efa tsy crédible intsony zay efa tsy tiany vahoaka intsony de aleo tsy ho eo. Zay zany fijeriko azy ka raha faranako izy amin'ny resaka sefokotany teo ny lalàna de mazava fa tsy anjaran'ny solombavam-bahoaka tompoko ny manolo sy manendry sefokotany. Izy moa zany mibaiko an'le préfet de mametraka ny olon zareo eo amin'izay toerany sefokotany zay. Nareo ihany angeny no nametraka an'io io lalàna io tamin'ny 2009 de zao zany nareo ho avy indray ny fifidianana heritaona mialoha. Za moa zany eto amaly an'le zoky be administrateur civil vao tsy ela hitako tamin'ny fahitalavitra hoe tsy tokony hisy olana mihitsy io fa reo sefokotany reo efa ela be sy ny sisa ka maninona ny heritaona mialoha amin'ny fifidianana na ninona tsy tamin'ny 2018 na 2019 no soloana ary zareo fa heritaona mialoha amin'ny fifidianana de ny olona zany efa mieritreritra daholo io ary fangalabado zay ngamba no fahitako azy. Raha ny kisarisary hita amin'izao aloha zany Fernand Sello de tena hoe tiandreo olona akaiky ny mpitondra ho atao volomboasary daholo zany mpitantana eto amin'ny firenena. Izay ny zavatra hita koa nefa fa na de hatramin'ny foto-drafitr'asa orona aza de atao loko volomboasary. Hatramin'ny resaka kojakoja zay zarain'ny mpitondra amin'ny alalan'ny volam-bahoaka de lokoina volomboasary. Ankoatr'izay miariary ohatran'ny vaiakandrina koa ny fampifangaroana ny politika sy ny fanatanjahantena hitantsika tsara ny zavatra nitranga nanjohan'ilay mpanao baskety Mathias zay tsy navelany manam-pahefana ny raisiny be ny tanàna tao Diego. Ahoana ny fahitanao an'izany rehetrarehetra zany? Io zany zany hoe ny fitondrana ankehitriny tsy mahatoky intsony ny zava-bitany tao anatin'ny efa hiditra efa taona moa zany tsika zao. Lainga fotsiny no ezahana nafafy de nieritreretana fa hoe zay serasera atao zay no mety hitiavan'ny olona azy. Za eto de miteny aminareo ao anaty fitondrana indrindra anao Andriamatoa Filoha fa ny olona efa leo anareo raha ny zava-misy am'izao leo anareo ny olona ary tofoka indrindra fa ny famenoana ny loko orange etsero satria rehefa miasa ianao tsy mila lokona orange io fa hitan'ny olona io fa fampanantenana omenao olona isan'andro de mitombo foana nefa ny eo tsy vita ny olona sahirana ary le lara-pahamehana eto amintsika zany adino tanteraka. Tsy haiko na ain'ny ao anatin'ny fitondrana ny tena atao hoe sosialim-bahoaka sy ny hoe oeraoera mizarazara fotsiny comme ça zarazarana ohatrany hoe zany simbaina le toe-tsainy malagasy ary zay ny tena zava-doza tena hoe ampirisiana ny olona ho kamo de ampirisiana ny olona tsy ahitady fa ohatranareo mirahavavy zany zao raha ohatra ka hoe ao an-trano taloha
de hoe dao rangatsika amboly mba au moins mba misy Vokatra. vokatra de ataotsika mba tsy mividy sika fa zao zany zao a misy olona manome lavy eo de raha ohatra le varina farana re tompoko no natao hoe nanokanana budget nanampiana ny tantsaha mino ve tsika fa nanafatra vary ohatrany io ohatra mahamenatra ihany le laharam-pamehana zany ao anatin'ny zava-misy zao ka raha iverenako le hoe ny lokona orange za mahita hoe efa tsy antsony miverina makany amin'ny politika amin'ny fanjanahantany tsika tany aloha tany nisy politika ohatr'izany fa ny olona zany mahita amin'izao hoe tena nidofotra le UM dofotra ny loko orange ary raha zao zava-misy izao de io nge ianao zany mieritreritra fa hanao daholo ny rehetrarehetra de zay tianao atao fa tadidio pitika afo kely ohatran'iny de mitsimbatika ny zavatra. Efa ndraisanao teo ihany moa le hoe entina iomanana amin'ny fifidianana ny anton'le hoe soloana atao mitovy daholo le fanendrenandreo le ny fotony zany. Resanao teo ihany koa le resaka hoe fampanantenana ataon'ny fitondrana ankehitriny amin'ny vahoaka, iny moa zany de mitohy foana. Resantsika zao ohatra le resaka gymnase lazaina fa hoe mahazaka mpijery misy 7,000 nampanantenaina farany teo tao arian'ny nekaran'ireo ekipa malagasy tamin'ny lalao famaranana tamin'ny baskety eo ihany koa zao farany teo ny filoham-pirenena nakany Sainte Marie de nisy indray ny fampanantenana hoe omena fampitaovana vaovao ny ary Madagasikara amin'ny resaka avion mba ahafahana manosika ny sehatry ny fizahantany any amin'ity faritra ity manginy fotsiny le resaka famoronana asa efatralina amin'ny hatramin'ny ato anatin'ny enim-bolana sy ny fikisahany fiafarany de le stage ho amin'ny farany taona indray ho tanteraka daholo ve zany zavatra rehetrarehetra zany raha ny fijerinao anazy. Ny mahagaga sy mahavariana aloha zany de hoe fa maninona ny zao vao ampanantena ny fitondrana ankehitriny ny hoe anome asa ho an'ny tanora. Gaga nahita le gazetiny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy mialatsiny hoe anome asa ho an'ny tanora tsy haiko eo amin'ny 40,000 eo fa nanao inona fotsiny zany tao anatin'ny 3 taona. Zao zany iverina amin'izay zavatra izay indray. Io manerana amin'ny Madagasikara jerentsika ny zavatra nitranga tao Antsiranana. Ino aloha zany ny zava-nisy tamin'ny fampelezan-kevitra nataony fampanantenana hoe za de filoham-pirenena hitsinjo ny vehivavy, hitsinjo ny ray aman-dreny fa sao adino le filoha arany. Fa tao Antsiranana nge ka nisy olona nandoalika farany teo nisy nanao rakitra ne farany teo nanao taty-rakitra satria maninona tsisy sakafo tsony ny vady aman-janaka le mpiasa ny sekraina. De zao tsy menatra ve nareo nanao fampelezan-kevitra tamin'izao fotoana zany. Ny vahoaka de mitsara foana. Alefaso foana le fampanantenana. Fa ny hafaran'ny olona de ny olona ary tsy ino nareo tsony ny olona. Somary tariko kely le fanazavana hoe farany teo zany zao ty resaka solika ty somary tariko kely makeo fotsiny le izy hoe lazaina hoe aza maheno an'ireny mpamendry fendro reny fa reny mpamendry fendro reny aoka mba hainy vaovao ofisialy no henona fa misy ny solika misy ve ny solika de ilahatra andeha azakazaka ny olona eny amin'ny solika any amin'ny faritra varatra iny tsisy solika azavao amin'ny olona hoe tsy nalohanareo ny volan'ny compagnie pétrolier de zay no mahatonga ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao fa tsy ahodikodina le izy ady agny Ukraine etraketraky ny natiora sy ny sisy raha hoe le hoe ho tanteraka tsy isy zany. Iteny ray izy rehefa mandeha eo aloloha eo hoe nisy zavatra nitranga ho avy ny cyclone de hoe noho ny rivo-doza indray tsy nahavitana zany ka le fampanantenana zany mba aok'izay mba mahalala menatra fa efa be loatra zay fampanantenana tsisy tanteraka zay. Fa miresaka asa tsika de tena le resaka tsy fisiana asa tena mampikaikaiky ny vahoaka amin'izao tena hoe maro be ny vahoaka zany latsaka ao anatin'izay tsy fananana asa zay de ny magaga de ao anatin'izay mihitsy no mahita nyity tranga mahazendany ity tsika hoe nahazo loka ny filoham-pirenena ho tompon-daka ny industrialisation aty Afrika. Etsy andanin'izany nefa raha ny fantatra lohatra eto zany ny PM de atsoatsin-dray vao ampahafantarina de eo zany lasa mihitsy saika de ahoana ho anao manokana ahoana nandraisanao andreny karazany vaovao maro samihafa zay hita hoe to mifanohitra tsy mifaninan-dalana amin'ny zavatra misy akory. Ny fijeriko azy ho avy ny fifidianana de omena tokondray ny mpifidy ny vahoaka moa zany satria ilaina indray le vahoaka rehefa akaiky ny fifidianana
de atao daholy a zao fampanantenana rehetrarehetra zao. Ary ny tena manahirana amin'le izy a de ny hoe mahita zavatra ho atao foana. Ohatra fotsiny raha iresakantsika n'le orinasa gasikara io, tena nanaovana serasera be nandritra n'lay fampahafantarana an'lay izy. 2020 iny a, mois de juin 2020. Tsika zany zao a mois d'août efa hiditra septembre 2022. Firy zany ny fiara vita teto Madagasikara ho anareo anaty fitondrana zay nanao an'iny serasera be iny firy. De firy ny mpiasa nahazo asa tamin'iny raharaha iny. Avy eo koa de hoe anangana orinasa mpanao simenitra. Firy ihany koa ny mpiasa niraisinareo ho an'ny tanora malagasy. Fa le izy a de tena hoe atao matory ny vahoaka fa zao misy olona tena hoe tsy miteny fa miaina amin'ny fangirifirina. Raha azon'ny olona atao na androany ara ny teny hoe esory teo io fitondrana io fa tsy mety de azon'ny olona natao zany. Saingy tsy manana hery entina anaovana an'izay ny olona. Fa ny olona sahirana amin'ny hoanina sy hoarapany isan'andro. Mampalahelo nge mahita olona tena hoe ndre mandeha nisy fanina tamiko a milanja fitaratra. Voadona le fitaratra vaky. Ty ozy izy no ataonay sakafo anio ariva. Nefa ny ty zao vaky. Mampalahelo mahita zavatra ohatr'izany. Zay ve zany ilay hoe fandrosoana ny tadiavina hoe mbola tsy nisy tao anatiny 80 taona. Zao zavatra misy zao. Miresaka mpitandro filaminana ny tena marina fa tsy manao politika izy ireny. Fa be de be ny olona resy lahatra hoe tsy aliantsony zao fitondrana zao. Ny fitokonana sy fitakina moa zany etsy ankilany a, ny borsa sy ny sisa tena iaraha malala fa de isam-bolana de misy fitokonana foana. De ohatr'izay foana le iainana zany. Fonteny kely fotsiny Clémence alohan'ilay fantaniana manaraka hoe nipisehatra eo amin'ny fanaovan-trano tena mampiteny moana rehefa anao devis. Le fiakatra le izy ampitahaina amin'ilay orinasa anao simenitra sy ny asa nampidiriny le izy sy ny sisa nefa Zay mihitsy le tiako tenenina hoe le zava-misy zany a tena hoe nieritreretina fa tena dondrina amin'ny vahoaka. Za zany eto anareo zay manaraka an'izao fandaharana zao a tena tongava saina reo olona fa tsika tena hoe ataon'ny olona zay eritreretin'ny olona tena hoe dondrona de anaovana an'izao rehetrarehetra zao. Lazaina moa zany fa hoe tampina ny mason'izay olona tsy mahalala ny fampandrosoana. Ry olona fa ny carburant nge zao ka efa 5900 de fampandrosoana ohatrany ahoana raha no misy eto. Mandeha ianao misotro kafe vao maraina andana fa na le siramamy ara tsy avoaka an'le mpivarotra eo tso fa asitriny any ambany any. De rehefa mitady ianao zany an'le hoe ampio siramamy zay vao avoaka an'le izy. Midika zay fa na siramamy ara efa 7 5 ny kilao. De inona am'zany no mandroso? Le fotodrafitrasany eritreretina fa hoe nareo ve mitapina fa zay ve ny lara-pameana ho an'ny olona. Tsisy maharatsy ny fotodrafitrasa fa zao raha natokana ho any resaka fandriampahalemana sy ny zavatra hafa mety tsotra zao nga mazavatra nisy. Zany resaka hoe Covid setraketraky ny natiora zany samy miaina zany daholo ange firenena rehetrarehetra e. Fa maninona moa zany tsika ny lasa farahidiny tahaka zao, tena farahidiny ary ny olona raha misy teratany vahiny ny tena io ny tanora tadiavinareo malagasy ozy izy. De io izy io hitanareo tsara hoe ohatrany ahoana le firenena fa ohatrany te hiverina any amin'ny taona 70 tany ho any. Sa tsaiko taona 20 tany ho any zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Ary ny tena mahavariana de hoe ohatrany misy krizy eto Madagasikara. Tetezamita nahitako an'izany hoe varina farana zany foana mandrapatapitra ny tetezamita. Fa io zany mba fantaniana apetrako aminareo hoe fa maninonareo manafatra vary foana fa misy krizy marina. Nareo milaza fa tsisy krizy eto Madagasikara fa manafatra vary any ivelany. Zany vary zany ange matetika raha tamin'ny andron-dratsiraka amin'ireny androny cyclone reny no misy an'izany, any amin'ny toerana misy kere no misy an'izany, fa ny mahagaga de zay ny zavatra misy. De zareo ihany zany na ianareo anaty fitondrana na ianareo mitondra amin'izao fotoana zao ihany no mampafantatra amin'ny vahoaka hoe tena misy krizy marina eto. De lestage vary tsinjo zarainareo isan'andro io tsy fisina solika. Mazava be zany fa ianareo ihany no tiako tenenina zany hoe mitinako an'izay de hoe iezahana atao zay akao an'le vahoaka de tsy afaka mikofoka. Ka zay zavatra zay ho an'ny olom-pirenena mila tonga saina. Tsy hoe akory sanatria tsy fitiavana, zay moa zany mety hivoizana an'le izy foana hoe tsy fitiavana, fa tena miteny ahako fa tampina ny mason'ny olona zay tsy mahalala fa
fadiran'ovana potiky Madagasikara raha am'izao fotoana zao. Reo aveo moa tsika mbola hiverina ivalapatapatra kokoa mikasika ny resaka sosialy fa iverenantsika kely sy aloha le resaka politika indrindrindra mikasika an'ity resaka fanomanana fifidianana ity ny zavatra hita aloha zany de misy ny mizana tsindrinila satria ny atoko eo amin'ny fitondrana malalaka be amin'ny fanaovana hetsika akalamanjana miaraka amin'ny artista sy ny sisa ny antoko-panohatra kosa tsy andanin'izay na trano io na ankalamanjana dia hita eny foana ny mpitandro ny filaminana manakana ary zany zavatra zany efa sary efa fahita tantara efa niainana ihany koa satria nampatsiahy tantara ianao teo ny zavatra hita nefa ohatrany tsy mety mandray lesona le mpitondra zany raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao inona ny zavatra mety hitranga zany raha fomba fijerinao azy amin'ny mampandalina sy mpamakafaka politika anao raha mbola mitohy ity resaka mizana tsindrinila ity. Io efa ifarana ny fotoam-piasan'ny filohan'ny repoblika ary raha ny tanjany tany amin'ny taona 2024 tany ho any taoriana fifidianana tsy tanjany intsony ankehitriny raha ijerenana ihany koa hoe firy ny salanisam-bato azony tamin'izany azony tao anatin'ny fahamarinana ve ilay vato azony tamin'izany fotoana izany ireo olona zay nolazaina fa nifidy azy tamin'izany fotoana izany mbola ao ve le fitiavana satria aleo azava fa misy olona zay voailika nanohana anao fa voailika ao faharoa misy olona leo anao satria nampananteny anao pokaty ohatra reo mpiasan'ny sekrainareo zao fahatelo toliara lazainao fa hananganana zavatra be deaibe tsisy de iverina amin'le zava-misy amin'izao fotoana izao hoe inona ny zavatra hitranga faneho-kevitra no ataon'ilay opposition na ny mpanohatra amin'izao fotoana izao ny fantaniana petrako amin'ny prefet-Antananarivo de zao fa naninona ny tiako Madagasikara tamin'ny fankalazana faharoapolo taona tsy nila nangataka fahazahon-dalana izy ihany no milazan'izany fa hoe nomena ny ery zareo ozy izy tao fa raha nitoerana ozy izy de andry zareo tsy mila fahazahon-dalana de ny mahagaga mandeha indray zany mifanakanana hoe tsy mena indray ny magrobeoritrika fa ahina inona amin'le opposition zany ny atahorana amin'le faneho-kevitra anatin'ny toerana mifefy tadidio tsara fa mamorona fahavalo marobe ny fitondrana ankehitriny ary tsy mieritreritra ny hampisy fitoniana eto Madagasikara tadidionareo zavatra resahako androany zao fa raha fijeriko azy mety amin'ny fitondrana nisy korotana eto Madagasikara mba hisiny ny fiaraha-mitantana za zany tena miteny hoe zay zany le zavatra tiana atao hoe foronona mihitsy asiana olana mitranga foana mba hatongavana any amin'izay fiaraha-mitantana zay za zany te hiteny amin'ny opposition mety aminareo ve nidirana amin'izany fiaraha-mitantana zany raha ny vahoaka efa ory de ory amin'izao fotoana izao efa leo be fa ny tena tsotra dia amboary raha vao ny seny mifanaray anareo mpanao politika ataovy madio ny fifidianana de alefaso de ho ite hoe iza ny lany na iza ny tsy ho lany fa aza ny fiaraha-mitantana zany tena za zany mahita ny fitondrana manko milaza fa hoe tianao fiaraha-mitantana ireo opposition reo fa raha manaraka vaovaotsika ny fizotry ny zava-misy ankehitriny de inina aseho mihitsy mba hisiny ny korotana atongavana makany amin'ny fiaraha-mitantana jero tsara se fokotany soloana tsy mena lalana ny opposition de mazava ho azy fa tsy maintsy afara amin'ny fampiasan-kery isy fifandonana eo amin'ny mpanohatra sy mpitandro filaminana tadidio fa reo mpitandro filaminana reo ngeka miaina ihany koa ao anatin'ny ny vady aman-jana any amin'ny fiakaran'ny vidim-piainany miaina ihany koa amin'ny tsy fahitana solika mety hoe mampiasa fiara zany hoe reo koa zany ianjadiny zao olona mahazo ny olona rehetrarehetra zao misy milaza fa hoe nareo ny leo fa zay tsy leo mety reo mahazo tombotsoa ao anatin'izao fitondrana zao no milaza fa tsy sahirana farany olona tena sahirana ka iverenako le teny namana Clémence teo hoe inona no hitranga manoloana le fisakatsakanana ny mpanohatra aty tsotra ny olona zany rehefa fantatry ny olona hoe tsy ahazo de ampiasain'ny olona zany ny diso teo ny fahefam-bahoaka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana de ho averin'ny olona ny amin'ny vahoaka le fahefana rehefa tsy nampiasaina any amin'ny tokony nampiasana azy zay ny zavatra andrasana ary na tiana na tsy tiana de tsy maintsy ho avy amin'izay zavatra atsika mieritreritra nareo fa hoe misy analizy mandeha zay moa zany analizy politika zay any hoe samy tsy matanjaka hono ny fanoherana sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao
za ndray tsy mieritreritra an'izay fa fijeriko azy a dia misy amin'ny aty amin'ny fanoherana izay efa niainana zany hoe tolona mpilaminana zany nanomboka tany amin'ny taona 14 ohatra ny tiako Madagasikara ohatra zatra niaina an'izay fa raha ohatra ka ny antokony ny eo amin'ny fitondrana ny taty amin'ny fanoherana miteny anareo fa efa niongana efa elo io fitondrana io ary tena sako miteny an'izany mba ianareo nge ny taty amin'ny fanoherana fa efa nongotanareo teo io filoha io fa ianareo no mitondra ny firenena amin'izao de mieritreritra nareo hoe mandrasa fifidianana sy ny sisa fa ny olona nge sahirany ary tao aorianany taona 2024 nakaty de tsy niarina tsono ny firenena niza ilaza an'izany jereo ny kolikoly ngeto Madagasikara tena tsy zavatra mandeha am'izay laoniny zany ka amaranako azy moa zany hoe inona ny zavatra hitranga mazava ho azy io na tiana na tsy tiana isy explosion sociale hipoaka eto mety hiteny hoe mahafaly an Fernand Selov manonona an'izany tsy mahafaly anahy manonona zany fa raha ny zava-misy am'izao fotoana izao de mizotra mandeha makany sika ary tsy maintsy ho avy zany zay zany no tiako hazavaina hoe misy explosion sociale zay ivadika olana ara-politika ary teraka krizy satria zay moa zany ny zava-misy ny fitondrana zany hitanao hoe fa chaos tanteraka tsy tantsony ny andeha anaovana lay anadiovana tena moa zany na amerenana le crédibilité ananana de efa manao zay zavatra ataony eny fotsiny zany mandeha mitsidiketsy de manao fampanantenana ary ny tena mahavariana de hoe tsy sianatra tsony mihitsy fa de manao fampanantenana foana nefany fantatry ny olona nge io fampanantenana io hoe tsisy andeha am'izay laoniny akory de propagande foana mandava-taona taiza nisy fitondrana ohatry zany mandritra ny mandat anao de manao propagande foana ao anatin'izay lafiny politika izay ihany Fernand Sello ndao hiresaka kely antoko pomba sy manohana ny fitondrana sika ny antoko freedom tsara toerana ve ty antoko ty raha ho anao manokana hoe io antoko io no anao fanabeazana ara-politika ho an'ny tanora toy ny nataon'ny tany Tomasina farany teo ny tantara angamba ny tonga de avelao ho hitsara ary amerina kely any tsy iza no nampipoaka ny crise ny 2009 tompon'andraikitra aloha zany mazava ho azy fa nisy mpanao gazety tao fa ilay olona milaza andeha mpianatra politika anie anisany mpiantsehatra tao anatiny na tonga ny crise ny 2009 raha izay nisy fitarian'ny olona hidina teny Ambohijatovo tany amin'ny taona 2014 tany ho any ilay olona milaza mpianatra politika anie ka nitarika olona hidina an-dalambe anohatra ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany fahatelo izay izao moa zany tao anatiny tamin'izany fotoana zany andeha andevina raha fahafahana tamin'ny tamin'ny andro ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ny tiako tenenina zany de olona ohatr' zany ve de hampianatra politika eto Madagasikara sa hoe ministra androany de mieritreritra fa tena tampopaizana be amin'ny fampianarana politika ka de anome lesona ho an'ny zandry ho an'ny tanora kehitriny fa hoe hampianatra politika inona ny zavatra nolazainy ngamba mahamenatra raha ohatra ka Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy androany ilaza fa andeha hampianatra politika nefany fantatra zao fa de mpikaramanady politika mialatsiny fa zany ny zavatra misy fa andeha anabady olona zay ngamba ny filaza azy jereo ny zava-misy tany Tamatavy jereo le nanaovan'ny olona n'le tao anatin'le groupe eny be de be ny olona avy ao Tamatavy ny teny tsy hainao mihitsy ny andeha hamelesona anay aty de mahagaga fa de lasa mpampianatra andeha hampianatra politika hampianatra ny tanora anao politika Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy fa zany Lalatina Rakotondrazafy zany nge ka fantatry ny olona hoe izy inona ny zavatra nataony jereo tsara fa raha ohatra ho avy ny fotoana ka tsy ho ministra tsony izy de inona indray ny de ho ataony eo de olona ohatr' zany ve de hampianatra politika namana Lili Ravaralasy Clémence Raharnirina amiko kosa ngamba malala menatra jereo ny zavatra nisy ny scandale farany nitranga teny Ambady be mba fantatry ny olona koa hoe ohatry ny ahoana zany le fitondran-tena anao de hampianatra politika zany zay zany no fijeriko an'le izy hoe hampianatra politika tsy ianao mihitsy ny tokony andeha amelesona ka andeha hampianatra politika sa hampianatra politika amin'ny resaka fisolelahana raha izay manko de mety hoe mino fa ainy zay satria hafa tanteraka ny fahitany ary ny mahagaga de any amin'le toerana nisy n'le tifidanitra na vofena de hampianatra politika le Ramatoa tiako tenenina zany misy zavatra de tena hoe mahagaga lasa ministra androany ianao de lasa mpampianatra de hampianatra politika
Amarana antsika n'izay pejy politika izay Fernancello andeha tsika resaka fitsarana satria zany hatreto aloha dia maromaro ireo fitoriana napetraka antoko olon-tsotra momba n'ireo tranga izay iverina fa fandikan-dalàna maro samihafa toy ny resaka raharaha écran plat fanodikodinam-bola atao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ny zavatra misy aloha dia ny fitoriana rehetra izay napetraka dia tsy misy toy any daholo fa ny zavatra misy koa nefa ny etsy andanin'izay dia rehefa ny eo amin'ny fitondrana no mitory aingana be dia miakatra raharaha zany miakatra eny amin'ny fitsarana ny raharaha mahakasika an'izay olona toriana resantsika zao ohatra momba ny raharaha ninidoni izay fantatra amin'izao fotoana izao fa tody tsy fahasalamana any am-ponja resantsika le resaka nanao poussin versé iny izay vetivety kely dia tonga tany am-ponja ihany koa ny Christelle Viera koa etsy andaniny ny fanontaniana tiako apetraka tsy mbola tanteraka ve le fahaleovan-tena ny fitsarana zay no mety mahatonga an'izany zavatra zany sa inona no ambadika na inona no tokony atao hanovana amin'izany tranga rehetrarehetra zany satria ny fitsarana zany no heverin'ny olona zao fa hifaharana nefa ny zavatra hita aloha dia ohatran'ny hoe miloko orange ohatran'le kisarisary hitany anaty Facebook koa tena lasa fitaovana politika io moa zany le fitsarana eto amintsika tsy misaraka zany tsy tena hoe tsy mahaleo tena zay nga manilazako azy ny fitsarana eto amintsika eto raharaha ny nidoni poussin versé beary nirina marcelin maromaro ny tranga zay tena hoe zavatra tsisy dikany fa vetivety dia ampidirina amin'ny fonja le olona dia mikadra akoatran'izay ireo raharaha ngeza be fa manontany teny sika hoe mba efa nisy valan-dresaka ve ho an'ny mpanao gazety na nazavana hoe aiza ho aiza le volamena na tsy hita nisy nangalatra tao amin'ny ministera farany teo fa hatramin'izao tena hoe avela fotsiny zany eo amin'ny ray volana eo dia anaovana diversion amina zavatra hafa dia any iny manjavana avy eo indray ny volamena 73 kilo iarahantsika manana ny raharaha écran plat bombe aux sucettes sy ny maro hafa dia tsy hita fa zao mba manandramany ianao mandiso vaovao anankiray fotsiny zay efa victime ianareo tafiditra ao anatin'izany dia zao mba manao ahoana no lazaina moa zany fa hoe misy fitaovam-piadiana sy mpikaramanadiny Ravalomanana any Nosy be mino fa nitory ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny zavatra iny fa manontany hoe aiza ny famitorana dia nanahoana ny fizotrany aiza ho aiza iny raharaha iny za moa raha ny vahiny araka tamin'ireo namana eo anivon'ny mpitandro filaminana ny gendarmerie sy police pirenena tamina fandarana iray tanaty ady hevitra dia niteneniko hoe ny mahavariana aminareo rehefa olona tsy mitovy hevitra amin'izao fitondrana zao ary adika vilana le cybercriminalité eto amintsika fa le cybercriminalité tsy io ataonareo io mihitsy no cybercriminalité any ivelany fa eto izy atao fitaovana politika anenjehana andreo tsy mitovy hevitra dia rehefa tsy mitovy hevitra dia alefa miditra ny fonja na manahirakirana hoe ty olo ty ohatry ny tady anahirana antsika fa mamoaka zavatra foana izay mety manahirana anao ny hitondra fanazavana mikasika an'iny dia amoronana zavatra dia alefa ka iverenako moa le resaka teo ny resaka fitsarana raha ny fitsarana ny resahana tena hoe tsy fialofan'ny malemy intsony taloha manko dia hoe zay mihitsy ny tena hoe fitsarana hoe fialofan'ny malemy fa amin'izao ianao rehefa tsy manam-bola dia aza mandeha makina amin'ny fitsarana ary rehefa tsy manana mpitondra-mbony ty zavatra ho tantaraiko resahako aminareo dia mandeha nyresaka tamina mpitsara loha ataoko inconnu le mpitsara zao ny resahan'le mpitsara tamiko ty zany antony ilazantsika hoe misy baiko mandeha zay ozy izy Fernancello ndre mandeha nisy dossier anankiroa teto ty dossier ty ozy izy le mpitoro ozy izy nazahoana antso avy any amin'ny présidence ile toriana ozy izy nazahoana antso avy any amin'ny présidence le anankiray ato miteny hoe abidiro le anankiray ato miteny hoe aza abidiriny io dia iza amin'izany zany ozy izy ny tena ho arahanay dia za moa niteny tamin'izany hoe zany ve niaina anareo ka io ozy izy zay le zavatra misy taloha ozy izy raha misy baiko midina ohatr' zany mba alefa any amin'ny ministra anay fa zao ry zareo mihitsy ozy izy no miantso eo dia misy ary mampalahelo amin'ilay ozy izy dia zao ohatra ny raharaha ny arifinina zay ozy izy efa mitady inculpation anenjehana an'le olona dia avy eo vetivety eo dia hoe miteny ny filohan'ny repoblika satria mpanjaka dia tsisy procédure judiciaire mandeha fa tonga dia vitavita ho azy
zay zany ozy izy ohatra hoe terena hopain'ny olona zahay satria zay asaina mandray baiko zay mety efa eritreretana efa tsy mety tena miala tsiny fa pitsara tenena zany zavatra zany ary na io raharahan'ny rôle immersia io ange efa fantatra le izy io zany rôle immersia efa firy taona zay zany nidy tao mafaly anareo ve zany raha sanatria misy zavatra mahazo azy ao zay ve zany no mafaly nefa ny voizina nandritra ny fampetrakevitra hoe fa ny fitiavana ny lehibe indrindra fitiavana ny lehibe indrindra de fitiavana lehibe indrindra tokoa ve le fitiavana raha sanatria maty ao am-pony zao le olona marina fa mifaizinareo izy satria mety hoe tsy nisy zavatra tsy tianareo nataony fa tsy efa mba hampiazy ve zany maromaro reo mpanao politika reo mihidy any de zao raha ivoaka atao koa reo ndray andro ka anana fahefany reo aleo atao hoe tsy manana fahefany reo fa manana fianakaviana nareo ve mieritreritra fa ny fianakaviana reo de faly aminareo zay le teneniko hoe manangona fahavalo ka amtianako azy am'le resaka fitsarana tsisy fitsarana mahaleo tena zany eto Madagasikara ary tsika miamikorosofana ny fitantanana ny firenena indrindra moa zany ny fanodikodinana ny arem-pirenena efa matetika loatra misy foana ny solombavam-bahoaka manao ny gouvernoura manao ny ministra manao de zany ny zavatra mitranga eto amin'ity Madagasikara ty tao anatin'izay telo taona zay mampalahelo le izy mety misy mieritreritra hoe de negatifa be ohatr' zany daholo ve zany zavatra ho teneninao zay zavatra misy ilazany tsy zavatra tsisy ara ve zany tsika fa zavatra misy zany nisy teto zany écran plat zany nisy teto zany bonbon sucette zany nisy teto zany volamena 73 kilos zany farany teo volamena ao amin'ny ministère efa fantatra zao fa hoe 2019-2020 tsy hita le izy ozy izy no ishe de mbola milaza amin'ny prime ministre hoe tamin'ny fitondrana teo aloha de tena hoe bady ve zany le olona fa hoishe zany ange ka mazava ny taratasy nataony zavatra ohatr' zany zavatra hita tao anatin'ity fitondrana misy ankehitriny ty miverina manao tsindri-teny kely fotsiny tam'le resaka ao teo hoe tsy hoe manandrama milaza vaovao tsy marina fa rehefa tafazara n'ilay vaovao tsy marina de ny ainana zany hoe amin'ny folo alina mbola ny amin'ny fampanoavana zany ny zavatra niarahana sy natrehana ny ainana zany hoe tebiteby ao anatin'ny segondra farany inona ny sazy miandro faharoa manarakarak'izay nisy an'le resaka entan'ny filoham-pirenena iny fa tena ifandrombahana mihitsy nyreo tompona andraikitra rehetrarehetra mandidina ny fitondrana ny milaza hoe tsy maintsy ho voasazy ty olo ty takzao lay fiazakazahany lay raharaha mihitsy rehefa misy zatra makasika ny mpitondra sy lay tsisy toyany hatreto moa itsika raha vao fitoriana avy de iny zao nisy resaka raha président Bokotany teny amin'ny boriboritany fadimy fa hatreto aloha tsika mbola tsy nareo hoe nisy inona sa nanahoana sy nanahoana zany zavatra zany le teneniko hoe tsy tena hoe miloko volomboasary ve lay fitsarana fa izy hoe mampanontany tena raha hoe mahaleo tena ny fitsarana ao anatin'izany kely fotsiny tena misy zavatra adiniko ialako tsiny aminareo miravavy misy solombavam-bahoaka IRD velo mahazo Patrice io zavatra mitranga ao an-tsalova io mahafantatra an'io ny paky mahafantatra an'io daholo rehefa institution rehetra ny adalàna ataon'io député io tonga tany an-tsalova ny prime ministre nandeha nijery an'io zavatra io tsy haiko firy volana tany aloha tany angamby izay tsy haiko na enim-bolana na valo volana tamin'ny herintaona nandalo tany an-tsalova manao adalàna foana ilay député fa zao fa mba efa noeritreretina ve hoe raha tena tratra tokoa raha fa io fa misy corruption nataon'le député noesorina ve ny immunité na natao famotorana ve izy eto de mitodika aminareo ao ampaky fa nyresaka tamin'ny olona victime io député io ahako fa tena nyteny io hoe lazainy zay nasaina nakany amin'ny fitsarana maintarano zay ozy izy nalefa nandeha nakany a Majunga zay nalefa nandeha nakany amin'ny paky Antananarivo zay nasaina fa mandehana mandeha makany amin'ny Segy na rirarira ohatran'izany ny vahoakany an-tsalova ka eto zany mitodika aminareo anatin'ny fitondrana andrasana anao inona zany ty solombavam-bahoaka ny IRD ao an-tsalova ty fo andraisanareo fepetra fa fantatrareo ny zavatra tsy mety ataon'io député io de io izy io manao ny ataony ary de ny magaga zay le teneninareo zay le izy hoe avelanao le solombavam-bahoaka zany satria zany loko orange ve de ohatr'izay matahotra ny olona zany ny tory azy fa tokony tsy misy olona ambony lalàna zany eto Madagasikara ary ho anareo fitsarana ampiasao le feo amin'ny fieritreretana fa nandeha nanao fianianana nareo ny aloha ny andreketanareo ny oasy io fa raha ohatra ka mbola lolaovina amina resaka politika ohatr'izao zavatra misy eto na ny olona raha tsy atoko fitsarana misy fitenenan'izay ihany hoe mpitandro filaminana na inoko an'le izy tsy ho resako eto hoe mpitandro filaminana hoe
io nge ozy izy tsy misy ny zandarim-bahoaka tsy misy ozy izy ny polisym-bahoaka fa misy ny atao hoe fitsaram-bahoaka ny fitsaram-bahoaka ozy izy de rehefa tsy notsarainao araky ny rarinao zy izy le zavatra zay nitarainany taminao de milaza izy fa izy ny tsara azy tsaratsara kokoa hitsara azy de lasa izy manao an'le fitsaram-bahoaka ka ny tianao tenenao anatin'le izy a le zava-misy tena hoe ampiasainy mpanao politika indrindra fa ny olona ny fitondrana arak'izay itiavany azy ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana de se rariny zany raha ohatr' zao ny zavatra misy ahita fitoniana ve tsika am'zany zavatra zany fa désordre nge zavatra hita am'zany e zay le fijeriko an'le izy zany ya andeontsika hivadika kely any amin'ny lafiny sosialy indray Fernand-Sello ny zavatra hita aloha zany hatreto de fitokonany etsy fitokonany eroa migrevy ny mpianatra ny manday zao vao hitantsika indray migrevy ny antoliara amin'ny resaka vatsim-pianarana migrevy mpiasa ny orinasa afakaba hony satria hatreto de tsy nitanterahan'ireo mpampiasa zany fampanantenana momba ny karama tokony ho farany ambany indrindra ao anatin'izany miomana igrevy koa ny any anivo ny asakina amin'izao fotoan'izao ny zavatra magaga nefa de ny filoham-pirenena no milaza hoe tsy misy krizy eto Fernand-Sello miombon-kevitra amin'izany ve ianao zany hatramin'ny ataoko hoe ngamba ny 2019 2020 lo ataoko hoe esoriko ny heritaona fa nanomboka teo amin'ny 2020 teo makaty teo amin'ny roa taona teo zany de tsy nitsahatra ny fitakiana na ho ataon'ny nampiasam-panjakana na ho ataon'ny mpianatra teto Madagasikara akoatrany hoe orinasa mpanao lalana reny arahantsika mahita reny io ny compagnie pétrolier mba handramany tena hoe io zany fa tena nitokona raha ny compagnie pétrolier fa tsy hanao tsony mihitsy fa fatiantoka amin'ny volany tsy naloha inona zavatra hitrangy eto Madagasikara ny fanontaniana mipetraka nefa de zao fa maninona rehefa mandeha mitokana zavatra mandany vola be fa maninona reto izay mila an'ilay vola tokony ho azy ny tsy omena faharo maninona ny misy vola andeha anaovana zavatra hafa kanefa ilay tena manahirana ny vahoaka ohatra fotsiny tsy fandriam-pahalemana mba tazana tao anatin'le LFR farany teo ve hoe nakarina le budget any resaka mpitandro filaminana mba hanatsarana ny ty resaka tsy fandripa fa anisan'ny velo ranon'io filoha io nge zany velo ranony tam'zany de hoe tobila mandeha anaty rano drone raha ny zavatra nylazainy zany mikasika an'izay mety tsy nahita n'ireny zavatra nitranga be de be reny tsika io moa lazaina fa hoe olana ara-piarahamonina sisy mety eo le olana ara-piarahamonina mahatonga le tsy fandriam-pahalemana fa zao noho ny fahasahiranan'ny olona de misy tsy maintsy mitrangana io ady tany io nge de zay resaka kolokolo ingen eo ambadika io mitory ahako amina ady tany resy fa mandoha vola le adversaireko na mety migadra mihitsy ahako mivoaka avy any malahelo de lasa zany manangana andihan'olona de mandeha manafika zany rehetrarehetra zany zavatra anankiray mahatonga an'izany ka raha iverenantsika le resaka teo hoe misy olona mitokana tsy mena vola sy ny sisa ny filazana fa tsy misy krizy eto Madagasikara misy krizy eto Madagasikara fa mety ry zareo ngamba mety tsy mahita an'le izy na minia tsy mahita an'le izy zay fijeriko azy raha ny zava-misy satria io nge nandeha ny ama eo zao farany teo de nandeha ny teny amin'ny université Antananarivo ny ENS ny tsy haiko le orinasa mpanao rehefa mba réglé zany zay ny azy fa tena hoe io ny FCE ny secret tena hoe zany zavatra zany hita fa ny magaga tena tsy vahan zareo mihitsy le olana tsy mamaha olana mihitsy ry zareo ary ny tena zavatoza de zao mampiady olona koa indraindray zereo tsara ny zava-misy ho anareo ao amin'ny taxi Antananarivo renivohitra ho resantsika rehefa eo fa tiako tenenina le fanapa-kevitra ohatra resako fotsiny le hoe ampiditra taxi be eto amin'ny farany taona sy ny sisa olana ho amin'ny fanjakana ve zany manampy an'ireo coopérative ireo sa mitady fahavalo terena fotsiny le coopérative hoe ajanony amin'ity ny prix ny sarandalana de tsy miakatra le olona fa mino ve nareo zany fa hifidy anareo reo olona reo fa terenareo hitazona le sarandalana amin'ny andro ny fifidianana de mampiady olona reo satria zao le olona mba mitady kely zay hitany de amoronanareo zavatra afany eo de ohatr' zay foana le lisy jereo farany teo zany tsy tao anatin'ny LFR ntsony koa le boursan'le ankizy le any ivelany zavatra ohatr' zany nitondrana an'le firenena ka miresaka montsika le hoe sosialim-bahoaka
ny azany hoe azon'le fitondrana azon'le filosy le prime ministra tsara ve ny atao hoe sosialim-bahoaka sa tsy azony fa raha zava-misy am'izao aloha zany a tsisy an'izany eto Madagasikara. Resaka an'izay sosialy zay nanaitra anay tao amin'ny rindrinao namana fiarmansy aloha niny tanteranao an'le hoe ankizy anankiray lasa nangataka izy a satria tsy manana ny hoenti-manana intsony ny ray aman-dreniny a de lasa mangataka izy zany a ahafahany miantoka ny fitaovam-pianarana zany ho an'ny fianarany amin'ny taom-pianarana manaraka am'izao ihany koa raha ny vaovao izay miparitaka de hoe ny tanora vehivavy zany a lasa be dehibe koa lasa mirona makany amin'ny fivarotantena zany rehetrarehetra zany zany lasa ahitana taratra n'ilay olana goavana ilay krizy nresahanao teo inona ny tena hoe antony inona ny tokony ataon'ny fitondrana zany anarenana n'izany rehetrarehetra zany maika raha ny fijerinao anazy zany de gaga ho anareo mirahavavy le famoronana asa zany no lazaina tany amin'ny propagande tao anatin'ity UEM ty fa fanontaniana napetraka reo gaga ihany moa za ho an'ny governorana Analamanga raha ny resaka hoe manamboatra infrastructure nge manome asa olona olona firy nomen'le infrastructure asa de tena gaga zany hoe inona fotsiny nanaovana an'ireny lista be dehibe reny tamin'ny 2018 tena ntsipihana mihitsiny tena raha reny zavatra reny zany no neritreretina de tena hoe ho avy eto antany Jesosy Kristy na tsy haiko Andriamanitra tena hoe tonga de lavorary ny zavatra resahana fa fanontaniana zany ny apetrako mitranga le zava-nisy le tena zavatra nisy ny teny Analakely iny zazakely mangataka fa tsy manana fitaovam-pianarana mampalahelo zany zavatra zany hoe olona zaza te hianatra de mangataka mivarotra ny akanjony mihitsy ko arany hoe mba vidio ty afandray manko ny olona anankiray hoe mangataka raha olona ray zany mangataka de ataotsika ohatra hoe mety kamiasy izy fa ny fitafiana eny akodiny no amidiny mba ahitana vola hoentiny ividianana fitaovam-pianarana teo zany napieritreritra ana hoe raha olona mangataka ty nangataka tsotra fa maninona izy no milanja an'reto akanjo reto akanjo reto ve zany ary le akanjo tsy hoe akanjo ratsy afandray manko hoe akanjo nitsipitsipona teny fa tena hoe akanjo tena fitafiana le izy faharoa tena hoe lasa tena be loatra le fivarotantena satria zao anao inona aran'le olona ohatra fotsiny avy any ambanivohatra hiakatra eto andrenivohitra eto zany be dehibe angeny ankizy avy any ataontsika avy any ambanivohatra miakatra eto andeha hitady asa ny akarany eto tao anatin'ny enim-bolana na herintaona na roa taona izy ny alan'ny fianakaviany tany nanofa-trano teto tsy misy ihany koanina tsy le asa tadiavina tsy misy inona ny ataony mirona makany amin'ny fivarotantena izy ilay fitondrana zany mandaingy zao fitondrana zao raha ilaza fa nanome asa tao anatin'ny telo taona sy tapany zay mipetrahany teo mandainga hoy zay mahatonga azy milaza am'izao fa anome asa indray hony 40,000 tena mieritreritra ny olona hoe anatin'ny enim-bolana mieritreritra ny olona adala sa tena mieritreritra ny olona tena tiana tsisy saina zany hoe zao zay vao anome an'zany ary ny tena magaga de hoe zao indray zany vao verenana voizina indray le PEM fa inona fotsiny zany natao teo tao anatin'ny telo taona sy tapany eto andrenivohitra moa tsika no miresaka ary ho any amin'ireny vohim-paritany zay manaraka n'ity fandarana ity zany raha olona ray na olona roa no mijery an'izao fandarana zao eto de mba hazavao any amin'ny sain'ny olona mino fa na de atao hoe any ambanivohitra reny mahalala ihany hoe io ny tsy fandriam-pahalemana manao ny ataony tsy ohatrin'io ny fampanantenana ny mena tamin'izany fotoana zany tsika eto andrenivohitra misy milaza moa zany faneho-keviny iny hoe nareo andrenivohitra milaza fa tsy tian'ny filoha ankehitriny ao andrenivohitra fa ho hitanareo amin'ny fifidianana fa Antananarivo mihitsy ny tena hitarika ny filoha ankehitriny vory olona mino an'izany ve sika izao eto andrenivohitra sika izao mpiasam-panjakana resao fotsiny mpiasam-panjakana arany inona ny zavatra iaran'ireo mahazo an'ireo mpiasam-panjakana reo tiako tenenina zany ao anatin'le izy tena hoe sahirana ny olona ary tsy nahavaolana ny UEM zay zavatra namboamboarina nentina nandresena ny lahatra olona tamin'ny fampelezan-kevitra raha izao zavatra nisy ao misy ny laza tamiko moa zany hoe gagarangaza ozy izy fa tena niova misy manery an'ny président ve zany ozy izy hoe tsy ho tanterahana re zavatra nyteneniny reny fa
tena raha le zavatra ny tenenina izy de tena naresy lahatra any toy izy moa zany manery azy eo inge manana ny politika any izy iza hoany anery azy eo ka mety misy miteny hoe tsy io ny atao fa ity tsisy an'izany oa fa le izy zany tsy mety fampanantenana fotsiny de tsy nataony le izy satria raha nataony le izy zany mety hoe manana fahalalana ny olona sy ny sisa manana asa ny olona de tena hoe zay mahatonga an'le hoe tsy lahara-pahamehana mihitsy ny sosialim-bahoaka ny olona ny manahirana ny olona de ny sakafo hohanina ny ahatsara ny fiainany fa tsy ny fotodrafitrasa zany manaraka fotsiny sy hoe ratsy ny fotodrafitrasa so izy le teny ndray hoe nareo zany mialina zay moa zany le fomba filaza mialy le tsy mazaka fa tanteraka ny velorano le velorano manahirana ny olona nge de fandripahalemana sakafo e zay ny fampandrosoany ilain'ny olona aloha ny am'izao zay vao manaraka zany infrastructure zany zay mihitsy ny mifanohy am'le fantaniako manaraka hoe raha vao miresaka sosialy tsika na tiana na tsy tiana tsy afa-misaraka miresaka tsy fandripahalemana io zavatra io rehefa tsy misy hohanina nge le olona de lasa mandeha manaonao foana manao zao etsiro zao zavatra hita Fernand-Sello am'izao de tena tsy fandripahalemana miseho lany etsiro manerana ny Madagasikara io fa tsy amin'ny fatra hitatsika tsara bongo lava izy zay ale rehetrarehetra tena miparitaka tena mifaritra mareto Madagasikara ahoana ny fahitanao andreny za zany eto tena gaga hoe l'ILFR farany teo le lahara-pahamehana afa tanteraka lahara-pahamehana nataon'ny fitondrana ao anatin'le izy zany hoe tena tsy mba mitady vahaolana hoan'ny ny olana mianjady amin'ny vahoaka ny fitondram-panjakana misy ankehitriny raha ohatra ka tena nitady vahaolana nareo tena nataonareo lahara-pahamehana io resaka fandripahalemana io omena tsiny ve ny mpitandro filaminana nefa na ny fitaovana ampiasainy ary na ny oety manana andeha hiady amin'izany iza tsy misy fa efa mba nanandrana ve ny fitondrana ankehitriny na ny gouvernement hoe mena moyen mpitandro filaminana fa tsy nisy vokatra misy milaza indray moa zany de efa ampedina amin'ny fitondrana indray mpitandro filaminana tsy any le izy fa mazava fa tokony nisy budget natokana ao an-resaka fandripahalemana teto Madagasikara satria anisany tafiditra tao anatin'ny veloranonao zany de na de ilay velorano zay nataonao kabary nataonao ve na de mba farafahakely ny arany mba nomena budget mpitandro filaminana nanakonakomana an'le hoe tôbila misitrika anaty rano sy ny sisa fa na le mpitandro filaminana arany budget mena azy iarahantsika malala tamin'ny ILFR farany teo inona natao mibotsina ao anatin'le izy tao tena zavatra tena tsy lahara-pahamehana tena hoe teleférika ve mahamay atsika nefany ny volan'ny compagnie pétrolier tsy voalohanao miteraka an'izao délestage zao de lazaina fa misy zavatra simba foana sanandro ohatra mahavariana ihany hoe nanomboka tamin'ny heritaona zany de misy zavatra simba foana ao amin'ny jirama de ny olona ve de mieritreritra fa ino anareo raha ilaza foana nareo hoe simba indray ny tarianana de simba indray ny tarianana de mitombo indray ny délestage fa hazavao amin'ny olona le izy hoe tsy voaloha ny volan'ny compagnie pétrolier de zay mahatonga an'io zavatra eo mbola misy fanampin'le izy hoe fadisoany tany aloha io fa tsisy idiranay mihitsy zay fa iza moa no ny teny hoe zavatra tsy misy teto nandritra ny 7 taona no ataoko ao anatin'ny 5 taona de zao ny zavatra misy tena marina tokoa aloha le izy satria zao fa mahandro tsika zavatra tsy nisy tao anatin'ny 7 taona taiza teto Madagasikara nisy an'izany ny tadidiko zao ny tena nampiakatra an'izany vidin-javatra zany tany amin'ny 2002 rehefa le tapaka ny tetezana tety sy teroa de tafiditra ampovoany Tananarivo de nitangana ny vidim-pianana zany nisy crise zany teto fa ny zava-misy am'izao zay tsy nisy tao anatin'ny 7 taona crise nasolika le solika ane lazaina fa misy fa le compagnie pétrolier mihitsy no efa misalasala satria tsy alohanareo ny volana faharoa délestage lavareny ohatran'ity no enjehana mafy ny fitondrana era-jonary mampianina tam'le hoe telo volana de foana le délestage fa zao ty mandavataona tena hoe délestage nefa iza no ny rehare averitsika amin'zareo am'izay averitsika aminareo ao anatin'ny fitondrana iza ny rehare tamin'le éolienne sy resaka panneau solaire be de be hoe projet ho atao ary nitetezana faritra mihitsy Diego namena niny fampanantenana iny Tuléar nomena niny fampanantenana iny fa raha nytanterahana ange iny tam'izany satria telo taona farafakely noho izy raha nytanterahana iny zany sotro zao niainantsika teto Madagasikara amin'ny délestage ka tiana ho tenenina zany ho atsika vahoaka mba tongava saina
fa ataony ohatrany hoe lolovin'le ny fitondrana kehitriny a ny vahoaka de ohatrany miaina ao anatina transition zany tsika za zany mahita tena ohatrany ao anatin'ny fotoana tetezamity tsika ny tetezamity ara mety mbola navita zavatra fa raha zo zavatra misy zao a potika le firenena ny teny anao hoe lalovin'ny mpitondra fa tena miverenako am'izay le resaka taxi moto fa tena lalovin'ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo mihitsy ny asan'ny taxi am'izao fotoana zao satria ny zavatra misy zany zao a lahadinika efa tsy nolanina tamin'ny mois d'août tamin'ny taona lasa 2021 efa 7 isika mpanolotsaina namana lelira faralany nanao non ny tsipaka an'izany hoe fandefasana ny taxi moto no ny antony be dia be satria hita hoe tsy mahaso ny tanàna resaka inconvénient be dia be vokadrasy be dia be amin'ny resaka tontolo iainana ny resaka accident sisa dia zay zany isan'ny nandavana anazy tamin'izany fotoana dia ankehitriny ndray zany zao androany mandeha ny voaka ny vaovao fa hoe misy session extraordinaire indray dia ho averina hodiniana indray zany le izy miteny ianao te hoe mampiady olona fa dia zany mihitsy tokoa ny zavatra misy a ampiadiana zany zao samby vahoaka pitehana ny asa tsy mamorona asa vaovao fa manapotika ny efa zavatra misy a ny efa misy zany ataon'ny mpitondra dia ohatrany hoe mitovy ihany ny ambony sy ny ambany raha zany ny zavatra hijerevana anazy a eo ihany koa resaka kely resaka politika satria ny fotoana anao teniteny hoe ny raha mpitondra zao izy no ndresahana mikasika an'ity resaka hoe fifidianana an'ity hoe tsy mankasitraka ny olona tamin'ny resaka fifidianana dia hoe miandrasina reo fifidianana manaraka dia nefa ny zavatra misy zany zavatra efa lany zao a efa tsy lany zao plutôt azafady a dia mbola iverenana foana mandra-pahalaliny zany ny zavatra misy amin'ny commune urbaine Antananarivo am'izao fotoana zao te antany hevitra ahoana ny fahitana zany zavatra rehetrarehetra zany fijeriko azy le izy zany a zay le tiako tenenina hoe inina atao andeha ampediana olona aloha le vahaolana tsy nandroso vahaolana mihitsy eto dia mitodika manokana ihany koa amin'ny préfet an'Antananarivo hoe rehefa inona ny mahazo alalana dia rehefa inona ny tsy mahazo alalana fa tena hoe tena ataoko hoe tamin'ny andro ny Rajaonary Mampianina tsy de tena nseho ngambany aloha ataoko an'izay fa am'izao zany ny préfet an'Antananarivo tena manao politika milaza moa izy fa teknisianina sy ny sisa fa tena manao politika satria ny fanapa-kevitra raisin'ny préfecture an'Antananarivo de fanapa-kevitra politika milaza izy hoe ny anay resaka ordre public sy ny sisa fa raha ny zava-misy tena misy zavatra mampieritreritra ray aman-dreny ianao olon-dehibe mifanaiky zao fa hoe omena de tampotampika eo de samborona le olona mahamenatra ny zavatra ohatr' zany amin'io de eto amin'ty renivohitry Madagasikara ty nanaovana zavatra tahaka zany aloha iresaka ny kahanareo le indray mandeha nanao ny taxi mbola teny Korondrano ianao no samborona de nanaovana fietsika tahaka reny nisy mpiaro ny zomim-panjifa nefa ny tonga teo Analakely tsisy fisamborana de mahagaga le izy hoe misy zavatra zany tena hoe de i Béarnirena Marcelin fanambarana kely fotsiny nataony teo Analakely de iny any Amponja tiako tenenina zany zava-misy am'izao tena mikorotana ambony ambany potika le firenena zay ny azo ilazana azy ary reny manampahaizany atao amintsika reny voaka reny ny teny reny tsy miteniteny fahatany reny fa misy dikany reny matoa mivoaka ny tiana ho tenenina zany raha ny zava-misy am'izao fotoana izao de tena raha hoe fitantanana tsy tena hoe tsisy raha nanjary teto Madagasikara tao anatin'izay 3 taona zay fanapara-pahefana didy jadona ary miroso mandeha makany tsika makany foana tsika misy moa zany milaza hoe ka tsika nge tsy androso raha tsy somary asiana didy jadona ohatran'io tsy ohatran'io kosa ny atao hoe zany hitondra fampandrosoana amin'ny resaka fanaovana didy jadona fa ohatra resaka corruption tsy maintsy mafimafy ianao amin'ny resaka corruption ary mila tsy mila asiana mizana-tsindrinila fa na olonao ary ny alefanao rehefa manao zay le izy fa tsy amin'ny zavatra ohatran'izany fa le izy moa namana Clémence roitana amina zavatra fa ary ny tena manahirana ihany koa de zao zareo eo amin'ny fitondrana zany ny olona fitondrana manana moyen anakaramana olona andeha anaovana ohatra hoe nareo zany zao te aneho hevitra de atao zay fomba ampitahorana anareo de andefasana olona reo na groupe raha na ohatra zany lazaina fa olonareo ihany io groupe raha io manakorotana zany nge zavatra hita nanomboka tamin'ny teteza mihitsy tsika nahita zavatra ohatra zany foana teto hoe misy olona andeha hitaky eo Analakely de apresiana mihitsy mpivarotra
nefa tsy mivarotra ary olona tsy mivarotra mihitsy no miteny eo hoe avy aloha zay hivarotra nefa olona tsy mpivarotra io fa nahazo ny karamaina io iza mana-karama olona ny fitondrana ihany no mana-karamana io de mitabataba eo io a anoerana an'le olona andeha aneo hevitra eny am'le toerana eny zany ny zava-misy eto Madagasikara. Alohan'ny fivadian'ny namana lila fahalalana resaka hafa de toizako kely le resaka teo satria manararaotra kely fa amin'ny herin'ny androany efa premier zany efa 31 efa lasa ny fandiniana ny olona adiniko indray ka nytiako tenenina zany hoe manao antso avy ihany amin'ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana satria zay efa nanapa-kevitra tamin'ny AG farany teo hitanao tsara teo namana lilira fahalala fa vahininao teto ny taxi tamin'ny herinandro de efa mivonona tsara zalany amin'izay mety ho atao ary ialako tsiny aloha fa de tsindriko mafy fa ny taxi tsy mitovy amin'ny olona saritahotra ohatry ny sasany fa zay tena vonona ary ireo taxi ireo efa tena efa hoe tenenina fotsiny hoe aleo aloha ilamina raha le farany teo ary efa tena nieritreritra anao hetsika fa hoe aleo aloha ikalma aloha fa mbola tsy fantatra na ho alefa na tsy ho alefa ankehitriny zany izy tena hoe ho averin'ny zareo ka de zay aloha zany de manasa tanana ny amin'ny zavatra mitranga satria lalàna ho ao teo le izy eto zany zay tsy mitakotra ny mpanao grevy hoe mevola ameo subvention fa zavatra efa mbo tsy lany kosa de maninona ny terena fotsiny tereko masakotra ny voalo-bojazo ohatran'io de zay moa zany no fanentanana kely tsy maintsy nataoko ary efa be deaibe mahasolo tena ao fa tsy voatery sao de tonga miteny namana selo teo hoe ho avy de isible hoe iza na iza fa ny olona rehetra efa vonona daholo ny amin'izany fiarovana ny asan'izany ary iverenako foana hoe ifonako kely ny manitatra kely hoe tamin'ny taona 2024 isan'ny tarika korotana teto le hoe lazaina fa hoe nakatona ny viva tsy rarana ny fanehoan-kevitra potika ny orinasanay io sy ny sisa ka orinasanay koa ny mpitehana amin'izao fotoana izao samy tsisy anaiky an'izany fa mitehana asa zany de hitantsika eo ny toerana manalera farafa tsy maintsy resako kely mikasika an'izay te hitodika manokana amin'ny namana mpanolo-tsaina rehetra eo anivon'ny tanàn'Antananarivo ny tenaka ao anatin'ity resaka ity hoe nandinika n'ity raharaha ity tsika heritaona katroko izao 7 amin'ny 4 no niarana anaiky hoe tsy mety aloha tsy mbola mety amin'ny tanàn'Antananarivo zany resaka taxi moto zany ny mampalailo anatin'le izy Rizy Mianadahy de zao hoe amiko toatra ny fanabaribarina ary fanaovana tsy misy vidiny ilay filan-kevitra nandray fanapahan-kevitra tamin'izany zao famerenana ny raharaha ty eo anivon'izany filan-kevitra zany tsotra be le izy hoe tsy afaka nieritreritra sy adala ve zany le olona 7 zay nandà tamin'izany fotoana zany ela ny ainako tao anivon'izany commune zany ifarana ihany ny mandat fa tena mbola tsy nahita victoire écrasante ohatr'izany tamin'iny fotoana iny hoe enfin aika mba mahay miray feo rehefa zavatra mahasoka za eto de mitodika hoe namana Clémence Aranirina moa miresaka izy ny amin'ny hoe asanay io zahay manana an'izay ho ataonay sisa fa za mitodika amin'ny filan-kevitra hoe de tena mahamenatra sy mamoehatra raha olona tahaka izany no andeha anankina ny vahoaka an'Antananarivo ny fitokisany hoe androany miteny hoe eny de rapitso afaka manao tsira efa misy tombontsoa manokana na zavatra kendrena ao anatiny ka ny de teny antsipo ho an'ny manam-panasy ampisainana ho an'izay mpanolo-tsaina mihevitra ny tena no afaka mandinika sy mitsakotsako tsara tamina fanapahan-kevitra efa niraisina ary ny tenako manokana lilira faralahy de fimbetsaka ny namerina an'ity hoe tsy mankasitraka velively ny fanaovana lahadinika anankiray efa nolanina ny iverenan'olanina indray raha izany atao de averina hatramin'ny fifidianana 2024 ary tsy nankasitrahana inge ny tsy falan'iny président Ravalomanana ohatra fa rehefa izay le izy de tokony arahana fa tsy atao kilalao milatsaka androany moa zany ny convocation milaza fa de anisany hodiniana amin'ilay fivoriana tsy ara-potoana session extraordinaire 30 aogositra izy io de mazava loatra fa ho ampitainay aminareo eto foana ihany ny toyany fa tsara mazava izay resaka izay ny amin'ny fanomezana lanja zany hoe mahafilan-kevitry ny tanàna izany farany fona tompoko mangalatra kely fiarnoselo teny farany fotsiny hoe ny azany le politika ao ambadika le politika lalovina mihitsy le filalovana araka ny teninao teo hoe lazaina zany zao soketaina ny mpanolo-tsaina toavina Rahalambomahay hoe toavina Rahalambomahay mandroso an'io ao de mieritreritra araka le tenenina namana Fernancello teo hoe mieritreritra ny vahoaka ho bado olona anankiroa raha toavina Rahalambomahay Silda nde atao ara hoe mbola mety ho ampiny balita izy tsy afaka apiditra lahadinika eo anivon'ny conseil municipal raha tsy olona 20 ka aza mieritreritra ny anay mpanolo-tsaina ho ifonako hoe tena hoe vendrana fa ny lalàna de milaza fa tsy maintsy misy soniana 20 mpanolo-tsaina zay vao tafiditra ao amin'ny conseil municipal na lahadinika anankiray raha iteny resaka forme fotsiny ary zany tsika hijery fond moa zany amin'ny resaka hoe lalàna
de aza rebirebena zany le olona fa teneny maninona raha tsorona hoe iza ny tena ao ambadika le mamerina an'le izy eo anivon'ny filan-kevitra za manokana mahafantatra fa za tsy teny efa fantatro le olona efa fantatro tsara ny toetrany le tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy atao foana zay alanina zavatra anankiray vita fa tsy lany na zay averimberina foana satria tsy voalohany zao zavatra zao ka de io moa zany samy tomponatoka araka ny teneniko teo aranako kely ny teniko hoe tomponatoka am'izay zavatra mety mitrangitsika rehetrarehetra indrindrindrindra ny IRK izay mazava be aloha ary isorako ny mpanolontsaina ny antokotiko Madagasikara namana Lilira Faralahy fa nampafantatra foana an'izay ary zay le hoe miara-mijoro amin'ny zavatra rariny sy hitsintsika de isorako ianareo ny amin'izany fa misy zany zay foana le volo manorandrany ao anatin'izay mampalahelo raha zavatra misy ary manala baraka le filakevitra araka ny tenenao teo mifona fa tsy maintsy nitenkelan'izay raisina ny fifonana tantara mitoy iny hiatrika raha teo moa izahay ny fivoriana ara-potoana andiniana ny teti-bola ho an'ny taona 2024 anivon'ny commune de zay indrindra ny tsy hahafoizanao an'ity fandaran'ity fa de ho arahanao eto ny Tsiprian'izay tsara ho fantatra sy ny vaovao tokony ho fantatritsika rehetra ponina Antananarivo ao anatin'izany ndao aloha zatsika ny commune fa de andrasantsika eto ny toyany amin'ny heriny fa misy farany amaranantsika ny fandaharana Fernand Selo hoe ianao dia mpanao gazety ary tsaroko tsara anisany nivahinananao farany tato anatin'ity fandarana Sailas zao ity le resaka fametrahana sy fanapariana le cellule de crise de ty antany zany androany hoe aiza ho aiza ny momba an'izany amin'izao tsika miteny zao efa vita ara-panjakana ny confédération ny journaliste eto Madagasikara ary efa manana récépissé mihitsy izahay zany hoe tsy onontsony io ary misy milaza manko hoe nanjavona le cellule de crise efa ara-panjakana fa manomana izahay zany atrikasa ho atao amin'iny volana septembre iny ary ho avy zay andeha hitety faritra zay nge zava-misy ange de zao hoe misy zavatra anaovana fanambarana ao anatin'le le fédération zany de manao fanambarana zay androany iny no JM fa manao lasa izy zany manao de zay tsy andeha hifaninana amin'no JM mihitsy fa mahita zahay fa no JM dia fitaovana ampiasain'ny Lalatiana Rakotondrazafy ministra ny serasera kehitriny entiny anaovana ny politika mazava ho azy be de be nge mpanao gazety te hiteny fa tsy afaka miteny satria miasa amina organe de presse manohana ny fitondrana be de be ny mpanao gazety marary be de be ny mpanao gazety tena mahita fa tsy zao zava-misy zao saingy zao tsy afaka manoatra satria io ny amelomana vady aman-janaka raha ohatra ka andeha zany ianao ka andeha anohatra n'le zava-misy ny patron anao nefa manohana zao fitondrana zao de tsy afaka manao ninina ka zay ny antony natonga anay zany nametraka an'iny ny zava-misy moa zany raha iverenantsika de mizotra mandeha makany amin'ny zavatra zay nolazainay tao anatin'ny cellule de crise tamin'izany fotoana zany ny zava-misy efa lasa fédération moa zany satria misy association maromaro mitambatra ao anatin'izy io misy association any Morondava misy association eto Antananarivo misy association any Tuliara mpanao gazety io ny vondrona ao anatiny io fédération ana journaliste io ho avy ny fotoana hitety faritra zahay ary zahay efa nanao izahay fiarovana mpanao gazety tao anatin'izay fotoana zay io tsy midika akory ny hoe mpanao gazety ny organe de presse atsy na ny atsy na ny Tima na ny Viva na ny MBS na ny Viva rehefa manana problème de vonony zahay manampy ny tiana tongavana ihany koa de ny hoe tena tsy mahaleo tena zany io lafitry ny mpanao gazety napetraka voatsely zany rariny raha iny moa zany ny olona nifidy nametraka azy teo tsisy candidat nifaninana taminy tsy verina mihitsika fa ny azoko ambara fotsiny ho atsika mpanao gazety any amin'ny faritra de efa voatsangana ara-panjakana ary efa miasa izahay ao anatin'izay fédération zay kasitraka amarina fandarantsika namana Fernand Selo meny tsy haiko 2 minitra ianao ohatra hitenenana an'izay mety ho afatra faraparany mankaheranareo miraha vavy aloha PDP vaovao hita sy ny sisa mahafinaritra mahita anareo hoe tanora tsy manaiky lembenana indrindra ho an'ny namana Clémence ho an'ny ao amin'ny commune variana ihany hoe ohatr'izao ve le Antananarivo zay mifantaniana petraka moa zany tena ohatr'izao ve le Antananarivo tena miasa ve ny ben'ny tanàna ny Antananarivo sa variana mifanenjehana nareo miraha vavy
miaka-midina eny amin'ny fitsarana isaky nyzay mihetsika io zany de iady amin'ny taxi indray amin'ny resaka taxi moto tsy ny fampandrosoana ve ny tokony ifantohana fa zay zavatra zay zay ngamba ny fankahirezana ho anareo amin'ny rahavavy mitodika manokana ho an'ny fitondrana zay mijoro ankehitriny tsy ahita tombontsoa ianareo raha misy korotana eto Madagasikara fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao de mizotra mandeha makantsika tsy ny mpanohatra ny manan-korotana aloha azava le resaka tsy ny mpanohatra ny manan-korotana fa ianareo anaty fitondrana no mamorona korotana zay mihitsy ary mizotra makany amin'izay korotana izay tsika amin'izao fotoana izao ny zavatra mitranga eraky Madagasikara de tompona andraikitra voalohany no fitondrana ankehitriny faharoa tsy nisy politika mpampandrosoana nisy zany teto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona tsy fahaiza mitantana faharoa fandrobana ny harem-pirenena fahatelo tena hoe lainga fotsiny ny nafafy tam'le vahoaka fahasahiranana ny vokany de izao iarahantsika mahita zao misy fomba fiteny zay any atsimo na ny avaratra koa mampiasa ny lizy hoe mitony rano ny rano tsy mety atao atono zany mihitsy fa ny fitondrana ankehitriny zany efa mitony rano satria efa mandainga diso tafahoatra amin'ny zava-misy ary mahita fampanantenana ho tenenina foana ka entiko amaranana anazy maneho fisaorana ny fandaharana maneho fisaorana ny mpiaino sy mijery rehetra tongava saina ary vahoaka malagasy farany zava-misy amin'izao fotoana izao tsy zao ny zavatra nantenaintsika tamin'ity fitondrana ity mankasitraka tompoko Kasitraka be dia be Fernand Selona anaiky ny vahiny tato anaty sahilasy zao antenantsika fa tsy ho farany fa dia mbola ho avy indray tsika amin'ny fotoana manaraka nanan-karena ny fifampizarana teto etỳ am-pamaranana ny fandarana moa zany dia tsy hay foana ny amerina an'izay sy tomboko kely ihany na izany na zany ny teny namana ny vahiny tato anaty fandarana teo izay sady mpanao gazety raha teo moa ny hoe tsy ny mpanohitra velively no hanakorotana sy hitondra korotana fa ny ataon'ny fitondrana no mahatonga an'izany ary indraindray dia tena ady inina foronina raha zao zava-mitranga misy atao amin'ny taxi sy ny taxi moto izao indray izay hoatrehanay moa zany araka ny fandresahanay atao anaty fandarana teo ankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany omeko ny namana Clémence Rarinina ny fanakatonana tanteraka ny fandarana iady ankasitrana indrentsika rehetrarehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ny fandarana antenaina fa dia feno tanteraka ny fandarantsika androany ary nahalalànareo zavatra be dia be ihany koa satria tsy isan'andro izay mandray mpanao gazety ato anatin'ny fandarana mametraka ny mandram-peona ho amin'ny herin'ny larobia indray izay mirahavavy amin'izay no hitondranay aminareo ny votoatiny mikasika an'ity teti-bola vaovao ny tanàna izay olaniana sy hodinian'ny mpanolontsaina mandritra ny fivoriana ara-potoana sy ilesahana amintsika ihany koa mikasika ny hoe manahoana sy manahoana ny akony ity letrezana raisiko le tenin'ny ramatoa mpanolontsaina anankiray iny hoe letrezana dia davina atao sy ampiarina eo anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo mankasitraka antsika rehetra tompoko mandram-peona indray